Lohahevitra mahafinaritra no anasako anao am-pitiavana amin'ity andro misokatra ho antsika ity dia ilay manao hoe manjary mpanome ny mpandray. Anasako anao am-pitiavana izany. Fifaliana mandrakariva no iaonako aminao mpiara-midinika amiko tsy tapaka. Ianao izay vaovao sesambany ihany koa manokatra sy miaraka amiko amin'ity dindina ity dia manolotra ny fiarabana ho anao sy firarintsoa ho antsika tsiraray avy. Tafahoana soamantsara indray isika rehetra noho ny fahasoavan'Andriamanitra, noho ny fitiavan'Andriamanitra dia tafahoana isika tsiraray avy ka dia ampy fifaliana ampitsikitsikiana tokoa no hanorana izany fiarabana izany ary hanonako mandrakariva tsy tapaka ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankonanao. Milohan'ny andiniantsika ny dindinika ary dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay any an-danitro, amarana ny herinandro fiarahana izahay androany. Mangataka anao mba amina fo aminay, amela ny elokay, misaotra anao tamin'ny fitantananao rehetra, misaotra tamin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fiadanam-po izay omenao anay, ary misaotra ihany koa noho ny amin'izao mpiaino izao izay manolo-tena, manokana fotoana iarahana mandinika ny teninao. Apetraka ampilatananao ary izao fotoana izao mba hitondra soa ho anay, hitondra fampahirezana ho anay tsiraray avy. Ny vavaka tononona sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry mpiara-midinika amiko, nandritra ity herinandro ity isika dia niresaka ny tantaran'ilay vehivavy Samaritanina niaona tamin'i Jesosy teo amin'ny fatsakana anankiray. Ary nahitantsika ihany koa ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ireo Samaritanina. Alohan'ny andinantsika sy hamaranantsika azy nefa dia andeha aloha mba hiverenana kely veteto iza moa ireo Samaritanina, fa iza ireo Samaritanina ireo. Ireo Samaritanina ireo dia nipetraka tao amin'ny tanàna anankiray hoe Samaria. Samaria moa dia tanàna kely anankiray, tanàna lehibe moa fa tsy kely teo afovoan'ny Palestina. Ary izy no malaza ho renivohitr'ny fanjakana Israely tamin'izay fotoana izay. Tanàna izay novidian'ny Omri mpanjaka tamin'ny Samera avy any ity tany Samaria ity, ary avy amin'ny tompon'ny taloha io zany hoe avy amin'ny anaran'ny Samera io no ny avian'ilay anarana hoe Samaria, ary izay no nahatonga an'ilay anarana hoe Samaritanina ny mponina ao aminy. Ao amin'ny mpanjaka voalohany toko fahenina ka ny andininy 7 sy 4 no ahitantsika izany tantara izany. Tao amin'ny Samaria dia nahitana tempolo tsampy maro tao. Tao ihany koa nefa no nanaovan'i Elia sy Elisa fahagagana maro tamin'ny fotoan'andro. Nanangana tempoly ny Samaritanina, ireo Samaritanina ireo zany, tao Samaria, ka nampitoviany ny tempoly tao Jerosalema, ary tsy nakasitra jiosy izay toe-javatra izay ka dia noravan'ny jiosy tamin'ny alalan'izao Hirkanina izay tempoly izay natsorin'izy ireo zay, ary vokatra toe-javatra izay dia nanjary nanana olana ny fifandraisana n'izy teo amin'ny jiosy sy ny Samaritanina. Ary mandrapatonga teo amin'ny fotoana tamin'ny andron'i Jesosy dia nitoy izany fifankahalana izany, ary tsy nisy fifandraisana intsony ny mponina tao Samaria sy ny jiosy tamin'izay fotoana izay. Zay zavatra antranga, ary na ny fivavahana aza dia tsy ny fanarahana satria nanaraka sady nanompo sampy ny Samaritanina no nanaraka ny fivavahana Jodaisma, ary ny jiosy kosa dia nivavaka tamin'Andriamanitra irery. Fa saingy izao nafinaritra teo amin'ny tantara tamin'ity herinandro ity dia izao eo amin'i Jesosy kosa tsy misy sakana tsy azo tsy horavana zany amin'i Jesosy. Jesosy no afaka nanrava ny fifankahalana nisy teo amin'ny fiarahamonina, ary Jesosy no afaka mampifandray indray ny tsy mifankahazo any ambadika rehetrarehetra. Ka dia tiako ny laza aminao, tiako ny resaka amintsika tsiraray avy fa i Jesosy dia afaka mampifandray sy anao. Jesosy afaka mandrava ny hevitra, ny rindry, ny fisarahana rehetra izay mbola misy eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny misy antsika tsiraray avy. Ny zavatra antranga rehefa vita ny fifampiresahan Jesosy tamin'ilay vehivavy Samaritana, resy lahatra ilay vehivavy fa Jesosy no ilay mpaminahy, ary Jesosy mihitsy azo nanambarany tena fa izy ilay Mesia.
ka raha vantany vao nahitany Jesosy ilay vehivavy Samaritana dia nitondra an' Jesosy kosa teo amin'ireo mpiara-monina taminy. Naseho an'ity vehivavy ity fa izy no misionera mahomby noho ireo mpianatra Jesosy tamin'izay fotoana izay. Ary dia izao ny zavatra an'izany. Ny mpiray tanàna tamin'ilay vehivavy no nandray ny fahazavana. Ary izao ny voalaza eo amin'ny 2:7 tsy 7:7. Izao ny voalaza ka ny 2:7 amin'ny filazantsara toko 4 ka ny 2:7 sy ny 2:7 manao hoe ary maro koa no nino no ny teniny ka nao tamin'ilay vehivavy hoe tsy ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay mihitsy no nare ka fantatray fa izy tokoa no mpamonjy izao tontolo izao. Resy lahatra ny Samaritana ary vokatra farisien-dahatra izay dia niteny tamin' Jesosy hoe mba mijanona aty aminay ianao, aoka mba aneho ny fahazavana ianao. Dia nitoetra ny 2 andro tao Jesosy ary voalaza fa niara-nihinana, natory tao an-trano Jesosy, nihinana sakafo Jesosy. Ry namako izay noravan'i Jesosy ny hevitry ny fisarahana rehetra. Io vehivavy io ary zany no mampiseho ny vokatry ny finoana ny Kristy. Finoana tsotra kanefa dia finoana izay nitaona olona maro. Ianao io olona io, iza io olona io, iza le olona tsotra, ianao le olona tsotra. Ka raha manaiky ianao dia azonao atao ihany koa ny mampiseho ny vokatry ny finoanao amin'ny mpiara-belona aminao. Nafinaritra dia izao, Jesosy nangataka rano tamin'ity vehivavy ity. Fa saingy izao, teo alohan'ity vehivavy ity, Jesosy ilay loha ranonaina, Jesosy ilay rano miboboka, Jesosy ilay rano velona, Jesosy ilay fiainana mandrakizay dia nanjary nangataka indray ilay vehivavy, nanjary mpanome ny mpandray. Rehefa nandray ilay vehivavy dia nizara ihany koa ho an'ny tsirairay avy. Ry namako isany iriko indrindra ny fijoroana vavolombelona izay nataon'reto Samaritana reto, mba ho fanandramana iainantsika ihany koa, ka mba hanaovantsika fijoroana vavolombelona ho amin'ny hafa. Natoninana manahoana ny mety fiheveran'ny olona antsika, ny mety fitondratenantsika tsirairay avy. Rehefa nandray an' Jesosy ianao, asehoy amin'ny hafa ny vokatry ny finoanao any Kristy. Ary azon'Andriamanitra atao ny mampiasa anao, azon'Andriamanitra atao ny mahatonga anao vavolombelona mahery vaika any amin'izay toerana misy anao. Amarana antsika azy dia misy ity teny izay nisoratana vehivavy kristianina anankiray atao hoe Ellen White amin'ny boky ilay fitiavana mandresy, manao hoe ny fahasoavan'i Kristy ao amin'ny fanahy dia tahaka ny loharano any anefitra izay miboiboka mba hampangatsiatsika ny rehetra sy hahatonga ireo izay efa faty azo tisotro ilay ranonaina fiainana mandrakizay. Mahafinaritra izay. Ny fahasoavan'i Kristy ao amin'ny fanahy dia tahaka ny loharano any anefitra. Ny iriko indrindra ho anao sy ny ankonanao, ingan'ny fahasoavan'i Kristy dia ho tonga loharano miboiboka toy ny any anefitra eo anivon'ny tokantranonao, ka hampahery anao, hitantana anao, ombanao mandritra izao tontolo andro izao. Dia mirary fahirizana ho anao, mirary soantsika rehetra ary maneho fisaorana antsika rehetra indray tamin'ny fiarahana nandritra iny herinandro iny ny tompony ombanao sy ny ankonanao. Hiaraka hivavaka isika amarana antsika indray izao dinidinika izao. Andriamanitra rainay any an-danitra, misaotra anao indrindra izahay fa tena tsara taminay ny teninao, satria na dia teo aza ny hevitra nampisaraka ny Jiosy sy ny Samaritana dia fantatray kosa fa Andriamanitry ny fampiraisana ianao. Andriamanitro, raha mbola misy rindrina ihany koa mampisaraka anay amin'ny hafa sy ny manodidina anay, tomoera tompo aty amponay, anala ireny rindrina mampisaraka anay ireny. Betsaka ny mety karazana rindrina izay mbola ajoronay ahatonga ny hafa tsy hifandray aminay. Jesosy io, tahaka ny nandravanao ny rindrina nampisaraka ny Jiosy sy ny Samaritana, no irina ihany koa mba handravanao ny rindrina izay mbola manakana anay tsy hifandray amin'ny hafa. Mitahy
izao mpiaino izao mitahi zao mpiara-mitinika amiko izao ianao ny hombanay mandritra ty tontolo andro ty fa mivavaka tonononay sangatany eny amin'n'an'i Jesosy